Tsy lalana aiza kory ity, tsy ho any Manalanondo na Londra hoy ny sasany, fa lalam-pirenena fahafito. Adiny 5 vao tonga any Toliara amin'izao, raha miala eto Andrenivohitra. Izao ilay fandrosoana iainana aloha hatreto. Tena miverina ho lalan-tantanteraka ankehitriny, ary tsy hita taratra intsony ny mahalalam-pirenena azy. Nanomboka ny taona 2024 no tena nanomboka ny fahasimbany ity lalam-pirenena ity, hoy ireo mpitatitra sendranay. Fa tiatiko tanteraka no iainana, dia hampiakatra sarandalana ireo mpitatitra, kanefa neo aza efa manahirana ny vahoaka. Vokany, tsy maintsy miaraka miafy mandra-pahatonga satria fampitehan'ny fiara no miandry, raha toka misy ny fandehanana mafy, kanefa ny vola entina anaovana ny fanamboarana tsy misy, ho hatrany ny fanazavana. Lalam-pirenena fahafito izao hitantsika izao, fa betsaka amin'ireo lalam-pirenena maro hafa no mampitaraina amin'izao fotoana izao manoloana ny fahampotehana. Lalandra ahafahan'ny vokatra mifamezivezy anefa ny lalana, ary tsy mahagaga raha midangana avokoa ny vidin'ireo entana ilain'ny malagasy, na ny sakafo izany, na ny kojakoja andavanandro satria miakatra ny solika lanin'ireo mpitatitra entana, ka miakatra manarak'izany ihany koa ny saran'ny fitaterana ireo entana. Raha tsy aivina, dia mbola ny fitondrana ara-valomanana no isan'ny nahavita lalana betsaka indrindra teto Madagasikara satria 7 kilometatra no lalana vita tara na goudron tamin'izany, ary mbola betsaka no tsy ahitana fahasimbana hatramin'ny androany, toy ny eny an-tampony Orombe, raha ny lalam-pirenena fahafito no diavina.